RTL, Manolotra hoanao. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Talata 7 mars tonga soa atao anatin'ny logité ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny Dreamina ihany koa iresaka ny vaovao avy any ivelany sika eo amin'ny tapany faharoa iresahana ny lamesa voalohany nataon'ny Papa François misy ihany koa ny vaovao avy any Venezuela izay mbola manamafy ny ady amin'ny États-Unis ny insolita kosa dia iresahantsika ny flou François Hollande sy ny fofombadiny ary ny fanatanjahantena iresahantsika ny atletisme sy ny volley atao amin'ny tapany voalohany kosa isika no iresaka ny vaovao politika misy ihany koa ny vaovao sosialy mitoy ny tantaran'ireo taxi be any Vato ny tantaran'ireo mpianatra any Chine ihany koa ary Jerry Edouard dia hitondra amintsika ireo fait divers misy indray ny fanondranana saika fanondranana antsokosoko ny sokatra malagasy misy ihany koa ny toy ny tantaran'ny pasteur Mayol andeha hanomboantsika azy ary dia hiaraka amin'ny faranosoavy antsika iresaka ny vaovao sosialy. Miarabandrija, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny logité rehetra any an-tokantrano any. Niverina amin'ny laon'ny ny fifamoivozana nakeny Ivato androany satria niverina niasa ireo mpitatitra mampitoy ny renivohitra amin'ny faritriny. Niverina ho toy ny isan'andro ny asa fitaterana nataon'ireo kooperativa mampitoy any Vasakos Antananarivo amin'ny Ivato androany. Nanapa-kevitra niverina iasa mantsy ireo mpitata toy ny mpamily sy ny mpanampy azy. Na izany aza dia maro tamin'ireo mpamily sy mpandamina amin'ny famoivozana ny fiantsonana farany amin'ny Vasakos no tsy nalala akory ny afarantolona nataon'izy ireo. Zay aloha tsy fantatra, zay aloha tsy migrevy zany intsony loatra eto fa tsy haiko hoe ahoana ny fandeha le grevy fa za koa tsy dia mahalala le resaka grevy. Zay aloha tsy niasa maly tsy niakatra. Za tsy isan'le grevy fa za tsy migrevy maly. Grevy fa tsy miporatra tsy nakaty zany zay maly. Efa niasa aloha mibisy ny Ivato androany fa niasa daholo ny ankabeazany. Dika hoe zay fa azo le zavatra nitakina hoe fa tsy tapahany mavosatroka intsony sa zay zany mbola tsy fantatsay fa miankina ny zala sofera sy ny grevy tany ihany mahafantatsa an'izay fa zay tsy dia mahafantatsa an'le izy. Tsao sy tamin'ny anao manjery no narenesan'izy ireo fa niakatra fitsarana androany ireo rola voalaza fa mpamily sy resevera voasambotry ny zandary omaly noho ny fanakorontanana sy fanimbana fananan'olona. Maro tamin'ireo mpamily mihitsy azy no nilaza fa tsisy an'ireo nitokona omaly fa saika ireo mpanery amin'ny fiantsonana ny Ivato sy teny andramena ireny nanakorotana ireny. Ny ankabetsahan'izy ireo raha teo dia nisafidy nijanona tany an-trano na nanamboatra fiara omaly. Tsy mbola mahafapo ny vantsim-pianarana roa volana ho azon'ireo mpianatra any Sina raha toa ka 12 volana no nangatahan'izy ireo. Ny tsy fahampiany io vantsim-pianarana io indrindra nefa no nitarika ilay fahafatesany ilay mpianatra tany Sina raha ny fantatra ary ho tonga eto an-tanindrazana moa ny razana anio amin'ny 12 ora alina. Roa volana raha tokony vantsim-pianarana 12 volana no azon'ireo mpianatra mandranto fianarana any Sina. Vonjaina ihany ity hoy ny avy ao amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony ary ny toy ny mbola tsy fantatra ireto mpianatra nefa mitaraina mafy. Todika aminareo tompona ndraiky mpanjakana mahefa izahay indrindrandrindra fa ianao andre matofoloha jerevy izay efa tanora ohatranao mangataka izahay aloavy ny vantsim-pianaranay 12 volana fa mijaly maharary ary tsy tokony ho tonga amin'ny zavatra ohatr'izao tsony izao izahay. Ao anatin'izao fahorian'ny mpianatra any Sina izao dia tahotra no hita soritra amin'ny zavatra ambaran'izy ireo. Tahotra ny anaraka ilay tovolahy namony ainy ka namafisin'izy ireo hatrany fa noho ny olana eo ny vantsim-pianarana no nahafaty Andratompo Clara Kotomalala Ery Arvely Bruno. Manoloana izay indrindra dia toana ny fo malahelo ny fanahy satria lasy boby malahelo izay satria araky ny tenena teo hoe tsy tokony ho maty boby fa ny vola tsy fanananay dia maty izy ka noho izany dia oka tsy ho sanatria ny vava hoe atao fanaraloza ny tena Andratompo lahy fa oka re tompoko tsy injovy izahay omeo ny vantsim-pianaranay fa mijaly izahay aleo izahay maty any taninay fa toy izay vata mangatsika ohatr'izao no entina mody any tanindrazana any.
androany tamin'ny roa latsaka 10 minitra no niainga tany amin'ny serana mpiara-manidina Angoanjo ny vatana mangatsiaka n'ilay mpianatra maty ary anio amin'ny 1:20 alina no hotongany amin'ny serana mpiara-manidina Ivato. Ankamantatra amin'ny alalan'ny sary no entin'ny Parabole Madagasikara mampilalao ireo mpanjifa ny manomboka rahampitso. Isy ny tolotra homanin'izy ireo ary io sary io no hamantarana izay tolotra vaovao izay. Ietsika indray ny Parabole Madagasikara Tsoatsy, isy ny tolotra vaovao goavana homanin'izy ireo ho an'ny efa mpanjifany sy ny mpanjifa mbola ho avy afaka andro vitsivitsy. Atomboka amina resaka kilalao ankamantatra izany ka toy ireny karazana tizina ireny no isehoany. Misokatra rahampitso ary farana ny alatsinainy amin'ny 12 alina ny lalao. Misy zavatra goavana ho atolotra ho an'ny mpanjifa ny Parabole Madagasikara. Soandro izy ho mpanjifa Tsoatsy ihany koa afaka andro vitsivitsy. Eo atomboka Parabole amin'ny resaka kilalao ankamantatra ilay izy, karazana tizina moa filaza amin'ny teny vahiny. Manomboka rahampitso alarobia mifarana hatramin'ny latsinainy alina 12 alina izay misy karazana ankamantatra ampahafantarana kelikely ny zava-baovao izay ho atolotra Parabole Madagasikara ho an'ny mpanjifa rehetra tsakanavaka sy izay mpanjifa mbola ho avy tsy ho ela ihany koa. Kilalao amin'ny alalan'ny SMS no atao ho hita amin'ny fahita lavitra sy ivoaka an-gazety ireo sary famantarana ny lalao manerana ny nosy. Ampahafantarina amin'ny alalan'io sary io ilay zavatra goavana atolotry ny mpanjifa. Roa tapitrisa ariary ny loka miampy ny abonnement intégral Parabole maimaim-poana mandritry ny herintaona ary ny 17 volana marsa ny fisarihana eny Ankorondrano. Ny laharan-taribia 033 56 033 55 ny 034 34 432 11 ary ny 032 32 007 22 no andefasana ny valiny ilay ankamantatra. Ary dia tsy diso anjara amin'ireo vokatra vaovaon'ny orinasa Microsoft ho an'ny tontolon'ny teknôlôjia avolenta isika eto Madagasikara fa miara-mahazo izany amin'ireo firenena maro aty amin'ny kontinanta afrikanina. Office 2013 natokana ho an'ireo orinasa sy Office 365 ho an'ny sarababem-bahoaka indray no vokatra vaovao paritaky ny orinasa Microsoft aty amin'ny faritry Afrika subsahariana ary isan'ireo tsy diso anjara amin'izany isika eto Madagasikara. Ao anatiny ihany koa zany ny suite Office rehetrarehetra dikan'izay Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Infopaf ny tombony eo anivon'ny hoe device indray zany dia hoe les documents anao ao anatin'ny smartphone dia anananao anatin'ny tablette dia anananao any anatin'ny solosaina. SkyDrive amin'ny totaly 20 gigaoctets no jifaina amin'ny vidiny mirary dia mirary isan-taona kanefa azahoana tombony betsaka izay mampitombo ny famokaran'izay olona mampiasa azy any ampiasany ka hatrany an-tranony. Marina fa hoe ny lalàna dia manasazy satria Microsoft hoy dia voafehan'ny lalàna izy zany eto amintsika miaro anazy ny lalàna raha ohatra ka misy manao piratage amin'ny produit-any fa mila fantatsika mpanjifa fa raha ohatra ka piraté zany le produit ampiasaina dia afaka misy ny atao hoe perte de données very daholy ny zavatra ao anatiny solosainao ao. No mariana ity solotenan'ny orinasa Microsoft eto Madagasikara ity fa izay mividy Office 2010 dia mahazo maimaim-poana ity Office 2013 ity sady mahazo mampiasa Skype na 90 minitra isam-bolana maimaim-poana ahafahana mifandray amina firenena misy 90 mahery toa ny Canada, France, États-Unis, Chine sy ny maro hafa. Izay ny vaovao sosialy mbola ifarana soavana miaraka amintsika ety ihany no hanolotra ny lafim-baovao manaraka ny politika. Ny fahadimy sy ny fahaenina ny volana aprily no hanaovana ny Congrès national ny antoko TGV amin'io ihany koa no anolorana izay kandida rehetra andray anjara na ao amin'ny filoham-pirenena izany na ao amin'ny solombavambahoaka. Tsy takona fenina ny resaka mandeha etseroa fa misy maromaro ireo kandida izay mieritreritra ny hotohanan'ny filohan'ny teteza mita sy ny antoko TGV. Hatreto mbola tsy voafaritra izany fa miandry ny Congrès national izy ireo. Misy maromaro ny kandida izay mieritreritra hoe hotohanan'ny TGV sy hotohanan'ny filoham-panorona na ho atolotry ny TGV sy ho atolotry ny filoham-panorona. Hatreto aloha dia mbola tsy misy tena voafaritra hoe iza ilay izy fa miandry amin'ny Congrès io zany tsika no hamoahana azy. Kandida toy inona ary no ilain'ny antoko TGV?
raha nambarany ity mpikambana ity ihany dia kandida tsy mivoana amin'ny tolona fanovana izay natao no ilaina ametraka ny demokrasia ny fahalalahana hiady sy hitolona ho amin'ny vahoaka hitondra fampandrosoana aingana sy anarina ny firenena fa tsy olona eritreritra fa tsy ny tombontsoany manokana tsy nangina ny antoko TGV na indritra izay fotoana naharitra izay fa nakabahana sy ny saina ary ny asa tena nivony fototra ny hainy ny etaetan'ny vahoaka tapaka fa atao ny fahadimy sy ny fahaenina ny volana aprily io congrès national io congrès national zay afahana manao jeritodika ny zavabita sy ny hoavin'ny firenena mantoko politika azy zay ary fotoana ihany koa angamba amoahana an'izay candidat atolotra na hotoanany antoko TGV amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy zao fotoana ijerena ihany koa io anolorana ireo kandida ilatsaka ho solombavam-bahoaka ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon'ny commune ary farany kosa ho fanampina ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka hiady amin'ny tsy fahandriam-pahalemana dia nanandrana nametraka ny rafitra autodéfense locale na ny ADL tany amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara ny antoko Madagasikara afaka na ny MAF nametraka ny rafitra ADL na ny autodéfense locale tany amin'ny faritra atsinanan'ny Nosy ny antoko Madagasikara afaka rafitra izay nametrahana fitaovam-piarovana maivana toy ny sabatra ny lefina sy ny kiririaka sy ny finday manerana ny zoro efatra amin'ny tanàna natao hiadina amin'ny tsy fahandriam-pahalemana izany ka ny antsoantso azo lava no hamantarana ny toerana misy ny fanafian-jolahy ka mihetsika avy hatrany ireo mpanao kongo-fo efa miaraka amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana miampiatra io rafitra ADL io ka amin'izao firongatra ny tsy fandriam-pahalemana zao dia ametrahana n'ilay fitaovam-piarovana isaky ny zoron-tanàna efatra zany hoe any amin'ny zoron-tanàna efatra ao anatin'ny toerana anankiray zany dia misy ny lefona ny sabatra ny sifle ny telefona ahafahana mifandray amin'ny mpitandro ny filaminana avy hatrany sy ny vahoaka ka raha any amin'ny zoron-tanàna ilany no misy ny fanafian-jolahy dia ny zoron-tanàna anankitelo avy hatrany dia mandray an'izay andraikitra zay dia andrana moa araka ny voalazako teo dia ho hitantsika izay vokan'izay ahafahana manaparitaka azy manerana amin'ny Nosy nametraka Andriamatora Kotoarjona avoko fa raha tafapetraka io rafitra io ka tsisy ny sakatsakana dia androso ny faritra rehetra ary ena ny tsy fahandriam-pahalemana rovolana ny andrana atao mikasika ity ADL ity ka aorian'izay vao afaka milaza ny antoko fa mahomby mipaikadiny efa nahazo fankatoavana avy amin'ny tompon'andraikitra sy ny mpitandro filaminana any amin'ny faritra Tsinanana izay nanaovana ny fanandramana moa izy ireo raha ny nambarany mbola mikasika izay politika izay ihany koa ny vaovao avy any ivelany avy any Venezuela mikasika ny fitondrana ny fiangonana ihany kosa ny vaovao avy ao Vatican marahantsika amin'ny vaovao avy any ivelany androany no natao ny lamesa fandraisan'ny Papa François tamin'ny fomba ofisialy ny fitondrana ny fiangonana katolika mpitondra maro eran-tany no nanatrika izay lamesa izay ary ho azy ireo mihitsy no afatra voalohany nalefan'ny Papa François fiovana voalohany nentin'ny Papa François androany tsy mihidy anaty fitaratra intsony ny Papa mobile mampiseho sahady ny tanjony voalohany izay dia ny anakaiky hatrany ny vahoaka nanoroka lehilahy malemy iray izy sy zazakely teny amin'ny lalany lehilahy mpilalao baolina fahiny ny Papa ary tonga niaraka tamin'ny saina lehibe ny klioba nilalaovany ny San Lorenzo de Almagro taorian'izay dia niankohaka teo amin'ny fasan'ny Masindapiera eveka voalohany teto Roma ny tenany nanomboka avy eo ny lamesa voalohany izay natrehany mpitondra fivavahana avy amin'ny finoana hafa sy mpitondra firenena maro ihany koa ho azy ireo ny afatry ny Papa voalohany ary niresahany tontolo iainana ny andraikitry ny olom-piangonana dia tsy tokony oferana eo amin'ireo kristianina fotsiny rehefa olombelona dia voakasika avokoa ao anatin'izay ny tokony ananana fanajana ho an'ireo rehetra izay noforon'Andriamanitra sy ho an'ny tontolo iainantsika rehetra C'est le fait d'avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour l'environnement dans lequel nous vivons. Analany maro ny olona tonga teto Vatican tena niavaka manokana tamin'izany ireo Argentin izay nitondra ny sainam-pireneny hiarabana ilay Papa avy any amin'izy ireo amin'ny mampitondra ny fanjakana ny Vatican azy ihany koa no niaraban'ireo mpitondra rehetra teny an-toerana atao anatin'izay ny filoha Argentina Cristina Kirchner voamarika manokana ihany koa ny fahatongavan'ny filoha Mugabe filohan'ny Zimbabwe izay nahazo fandrarana tsy anitsaka ny faritra Europeana efa ho 10 taona zao
Ny any Venezuela kosa dia mbola manohy ny fanaratsiana ny mpitondra amerikanina hatrany ireo izay eo amin'ny fitondrana venezuelana amin'izao fotoana izao. Atao aorian'ny filazana fa fanafiana avy any Etazonia ilay homamiadana nahafaty ny filoha Hugo Chavez dia nanambara indray ny filoha lefitra Nicolas Maduro fa misy tetika avy any Etazonia amin'izao fotoana izao hanakorotanana ny firenena venezueliana. Nandritra ny fandaharana teo amin'ny televiziona no nanaovan'i Nicolas Maduro ny fanambarana. Ao anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka moa ny firenena amin'izao fotoana ary izy no kandida ny antoko ankavia any Hugo Chavez. Ambarako mazava mihitsy amin'ny filoha Obama fa amin'izao fotoana izao dia misy tompona andraikitra ao amin'ny Pentagone sy ny CIA mitady hamono ny kandida avy ao amin'ny antoko ankavanana mba ilazana fa izahay no namono ka ampikorotana ny firenena. Izy no Enrique Capriles, kandida mpanohitra ny Hugo Chavez farany teo ary mbola milatsaka hofidiana amin'ny fifidianana ho avy io. Tsy mino izany fisian'ny tetika izany ny tenany ary nilaza teo amin'ny Twitter fa raha misy mahazo azy dia i Nicolas Maduro ihany no tompona andraikitra. Ny 14 aprilo avy izao no atao izay fifidianana izay andimby any Hugo Chavez any Venezuela izay ary dia araka ireny hitantsika ireny somary hafampana ihany ny fampielezan-kevitra ho arahantsika eto hatrany ny vaovao rehetra avy any Venezuela. Afaka fotoana foisika dia andeha ao Frantsa hijery ny fiainan'ny filoha François Hollande sy ny fofombadiny izay no hitantsika ao anatin'ny insolite iresaka ny fait divers ihany koa ijery Edouard ary Andry Lalay Andriamasy hitondra ny vaovao ny atletisme sy ny volley. Afaka fotoana foy.